amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mamerina amin'ny fahamarinana ny tompo, izany no hevitra mandritra an'izao volana marsa izao. Ray volana anatin'ny karemy rahateo, alady faharoa amin'ny karemy isika izao, fibebahana amin'ny fandinihan-tena, fiombonana fijaliana amin'ny Kristy, fijerena ny fiarahamonina amin'ny asa soa, ary ady amin'ny tsy fahamarinana zany rehetrarehetra zany no fehezina amin'ny hoe karemy. Horaintsika ny hira fanevantsika. Isika misaotra anao zay tompo mankalaza anao noho ny amin'ny fitantananao, noho ny amin'ny fombanao, noho ny amin'ny fahamarinanao, noho ny amin'ny vidiananao anay ho zanakao. Andalo lohasalako mifahafatesany izay dia ny alina mangina nataonao nahatratra ny maraina vaovao. Misy ny alim-pahafatesana, misy ny alina anamponja, misy ny alina amin'ny aretina, misy ny alina amin'ny atsika, misy ny alina tsy maintsy hiasana, misy ny alina mifangejana, ary misy karazany maro ny alina. Nefa izay dia nataonao nahatratra ny maraina. Koa misaotra anao zahay, membonahitra sy lazy ianao satria miaro anay, na ny tsaronay na ny tsy tsaronay, na ny tsy fantatray dia naharovanao zahay, ka tsy nangozozo ny tongotray ka tonga eto amin'ny tranonao masina. Kodaraina sy ankalazaina anao tompo, noho ny amin'izay rehetra soa nomenao anay, na ny fantatray na ny tsy tsapanay. Koa ankehitriny hamasiny izay raha iona aminao, ary sokafo ny fonay mba handray anao, ka ny fanahy masina ampianatra anay ny zavatra rehetra hiteny aminay ianao, hamindra fo aminay ianao, hanome sakramety ianao, ka ny fahasoavanao ombanay, ka mba ho vavaka tsy haroaroa-paratsiana fa isehoa ny voninahitra ao sy ny fitiavanao. Zany nangatany amin'ny anaran'i Kristy le nampianatra anay hivavaka manao hoe
petraka isika ihaino no sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony tandremantsika izy sy ho ajaintsika. Ampahana amin'izany ny hita amin'ny Isaia 9:20 manomboka amin'ny 9. Isaia 9:20. Enotsika mpanajana sady eritreretintsika tsara ny teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy ny Tompo: nahoana izay mifady nefa tsy hitanao ianareo? Nahoana izay mampahory ny tenany nefa tsy nahoanao? Indro fa amin'ny andro fadianareo aza dia mbola izay tianareo ihany aneno ataonareo e. Ny mpiasa rehetra eo aminareo ampahorianareo. Indro hiady sy fanditra ny andro ny fadianareo. Amely tontondro ny faharatsiana izao fifadianareo izao. Tsy andro andranesina ny fenareo amin'ny avo. Mo fifadiana toy izany va ny ankasitrahako? Andro ampahorian'ny olona tena. Tsy izao va ny fifadiana ankasitrahako ny Tompo? Amano fatoran'ny faharatsiana, anaboraka amin'ny feny zioga, andefany ampahoriana ho afaka, izara ny mofonao aminona, ampiantrano ny ory manjenjena, ampitafianao izay mitanjaka, ka tsy hirim-belona amin'ny namanao ianao. Fa tiako hiposaka ny fahazavanao tahaka ny fahazavan'ny maraina, ary ny fahamarinanao tahaka ny vodilalana izay mazava ho voninahitra Jehova. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitany ny teny vavolombelona da mitady azy amin'ny fony rehetra. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, tsy nahatanteraka izany fahamarina ilain'ny Tompo amintsika izany isika, dia isika hifona anaraka izao vavaka izao. Marina amin'ny teninao Tompo raha nijery ny Israely ianao, mivavaka tsy mahazo valim-bavaka, mifady amina ary mibebaka nefa tsy voavela eloka, satria misy fahotana eo amin'ny fiarahamonina, misy faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina, misy fampahoriana amin'ny fiarahamonina, misy fitiavan-tena amin'ny fiarahamonina. Mamindrafo aminay, mamela ny elokay, dietsaka tsy matateraka anay, na izay niteneninay, na izay nietretinay, na ny nataonay. Ho tonononay aminao reny ka ho sasainao madio izahay. Ifonanay Tompo izay nataonay tamin'ny namanay, izay tsy tokony nataonay nefa nataonay taminy. Misy ny tokony nataonay tsy vitanay. Fonanay aminao koa ny nanontanay taminao, izay tsy tokony nataonay taminao sy ny tokony ataonay aminao. Mamindrafo aminay, mamela ny elokay, noho ny amin'ny rahany Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
Tiantsika ny tompo ary vonina merina antsika amin'ny fahamarinana izy, mitsangana indray ny teny soamafaly fa amafa ny fahotantsika izy. Hoe ny apôstôly masina, fa ankehitriny dia miseho ny fahamarinan'Andriamanitra, tsy avy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. Fahamarina avy amin'Andriamanitra zany avy amin'ny finoana amin'ny Kristy Jesosy. Fa no hamarina maimem-poana tamin'ny fahasoavana isika tamin'ny fanavotan'i Kristy. Ary zany dia aseho fa Andriamanitra tsy namaly ny fahotantsika fa nandefitra amintsika, mba aseho ankehitriny ny fahamarinany, mba ho marina izy sady manamarina zay manana finoanan'i Jesosy Kristy. Noho izany ary havana, noho ny amin'ny finoantsika dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika, noho ny anarany masina samy amideran'ny tompo isika. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, o Andriamanitra, ary o ety beneta, petraka amin'ny fifaliana isika ny amin'ny famelan-keloka ny raisitsika iomanantsika amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra endrika sarika. Tonga ny fotoana izay makintsika ny soratra masina, ny vakiteny voalohany hitantsika ao amin'ny Isaia toko voalohany andininy faraka amby 20 ka hatramin'ny fahaenina amby 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky izay feno ny rariny taloha sady ny toeran'ny fahamarinana. Fa ankehitriny kosa mpamono olona no ao. Ny volafotsinao efa tonga taindrendrika, ny divainao efa voatsatso rano. Ny lehibenao dia ampihodina sady namany mpangalatra. Samy tia kolikoly sy fatrapitady tambitamby avokoa izy rehetra. Ny kamboty tsy mba homeny rarina, ary ny adiny mpitondran-tena tsy avela hoe ho anatrehana. Ka dia hoy Jehovah tompony maro, ilay mahery ny Israely.
hiala fo amin'ny mandrafiay aho ary amaly ny fahavaloko dia merina ny tanako aminao aho ka dia hodovika amin'ny lavena ianao ahafahany tendrendrika ao ary esoriky ny firaka rehetra aminao dia ampidiko ho toy ny teo alohan'ny mpitsaranao ary ny mpanolotsainanao ho toy ny tamin'ny voalohany ary efa afaka izany ianao dia antsoina hoe tanàna ny fahamarinana, tanàna mahatoky. Amen. Mbola toizantsika mivaky teny arak'izay hitantsika ao amin'ny Romanina 9 epistily nosoratana ho an'ny Romanina 9 ny 15 ka hatramin'ny 7. Ahoana ary anota va isika saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana sanatria izany tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza dia mpanompon'izay arahinareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota aza ianareo ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemen'ny nofinareo fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna ahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahamarinana ahatanteraka ny fahamasinana. Andeha ho tsenaintsika eo am-pitsanganana filazantsara ry havana. Filazantsara araka ny Matio 5 ny anjininy 7 ka hatramin'ny 9. Matio 5 ny anjininy 7 ka hatramin'ny anjininy 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe tsy havany namanao ary mankala ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tsy havany fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izany an-danitra ianareo fa izy mamposaka amin'ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona no valim-pity azonareo? Mona dia ny mpamoretra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona nataonareo mihoatra noho ny sasany? Mona dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahn-drainareo izay any an-danitra. Amen. Ray masino amasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaksika tompoko mampianaranay fanahy masina ho ahafahanay mandray ny teninao, mampianaranay ahijoro vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina misy anay fa tena naharay ny teninao tokoa izay tsirairay rehetra avy ka tsy handalo fotsiny aminay izay rehetra toroina aminay eto fa hijoro izahay mandrakariva fa zanak'Andriamanitra apetraka feno eo am-pelantananao izany vavaka izany rahay masina tsara indrindra ho amen.
ho aminareo izay milalandriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaia toko voalohany. Ny boky Isaia dia mizara telo araka ny fantatsika. Ny atao hoe Isaia voalohany dia ny toko voalohany hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Voasoratra talohan'ny fahababoana tany Babilôna, mampitandrina ny zanak'Israely mbola nisy mpanjaka tao Joda, mampitandrina azy ireo fa ho avy ny loza mananatra manitsy. Feno filazana loza ao satria mbola tsy miatra ny loza fa vao manambana. Ny Isaia faharoa ndray manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 ny toko efa babo ny olona, efa loza miatra zany, efa babo ny olona ka ampaherezina, itoriana fahafahana, ilazana fifaliana mbola ho avy. Zay mahatonga ny toko 7 manomboka amin'ny teny ampionony ny oloko, efa vomafy ry zareo. Zay natao hoe Deutéro Isaïe na deuxième Isaïe zany Isaia faharoa. Fa ny Isaia fahatelo ndray voasoratra taorian'ny fahababoana, efa vita le fahababoana, efa tafaverina ny tamin'ny Kanana na Palestina zareo, dia mampitandrina ndray Andriamanitra sao dia vonony tahaka amin'ny teo, amboary ny fomba fivavahana ozy izy, amboary ny fiarahamonina. Io natao hoe trito Isaïe na Isaia fahatelo zany. Ka Isaia toko voalohany zany dia mazava ho azy anatin'ny tao hoe Isaia voalohany. Andriamanitra miteny manitsy, vakitsika hoe ny soramandry amin'izy ao, vakitsika ny toko voalohany, andininy voalohany dia miafara eo amin'ny soramandry. Amin'ny toko voalohany ary andininy voalohany tsika mahita hoe ny fahitany Isaia zanaky Amoza, izay hitany tamin'ny Joda sy Jerusalema tamin'ny andron'ny Ozia sy Jotama, Ahaza ary Ezekia, izay samy mpanjakan'ny Joda. Zany hoe mbola nisy mpanjaka zany teo. Inona ilay zavatra resahana izy amin'ny soramandry? Ny alahelon'i Jehova no nodinany tamin'ny Israely ary ny nananarany azy sy ny nokasainy atao aminy. Misy fikasan'Andriamanitra zany amerina ny fahamarinany. Izany fikazana zany hitantsika amin'ny andininy fahaenina amby 20, tapany faharoa, tapany ambany amin'ny andininy fahaenina amby 20, tapany ambany. Ahoana izy izy? Ary rehefa afaka izany dia anao antsoina hoe tanàna ny fahamarinana, tanàna mahatoka. Rehefa afaka zany zany misy zavatra atao aloha vao tonga zany, ianao atao hoe tanàna ny fahamarinana. Jerusalema manko ira midikany hoe tanàna amin'ny teny Hebreo. Jerusalema zany jery zany na ira dia tanànany Shalom, tanànany fiadanana midikany hoe Jerusalema. Eto izy antsoina hoe tanànany Tsedek na iry Sedek na tanànany fahamarinana, sady tanànany Amenna, zany hoe iry Amenna, tanànany fatokiny, tanàna mahatoky sy marina. Zay ny dikany hoe Amenna, mahatoky sady marina azo antoka. Zay ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny reto Israely reto. Mialohana zavantsika azy aloha dia tsara ny manamarika fa tsy nahatandrina amin'ity teny ity Israely dia naninona avy eo? Lasa babo. Dia nihiditra indray ilay Isaia faharoa nampaheriny zareo. Isika koa zany itoriana sao tsy hatandrina izany. Rehefa afaka izany, inona moa no afaka? Inona moa no ataon'Andriamanitra mialoha? Rehefa amerina ny olona amin'ny fiarahamonina amin'ny tompo dia mampiaiky ny olona amin'ny fahotana no ataony. Mampibebaka izy aloha, manambara amin'ny olona ny fahotana, ambara inona tsara moa ny mitranga. Isaia toko voalohany andininy faha 1 hatramin'ny fahatelo amby 20, mba vakitsika hoe indrisy tonga janga ty tanàna mahatoky, izay efa feno rariny taloha, sady nitoerany fahamarinana. Fa ankehitriny kosa lasa mpamono olona no ao. Ny volafotsinao efa taindrendrika, ny divainao efa voatsatso rano, ny lehibenao dia mpiodina sady naman'ny mpangalatra, sady tia kolokolo ny fatrapitady tambitamby evo koa izy rehetra, ny kamboty tsy mba homeny rariny, ary ny adiny mpitondra tena tsy avely no entana anatria. Ireo tenenin'ny tompo ireo natao hoe fahotany fiarahamonina, fahotany le tanàna. Ny fahotana manko misy lafiny macro, micro sociologique.
ary matetika din'ny olona. Misy ny fahotana amin'ny tsirairay, misy ny fahotana amin'ny olo mihitsy, misy fahotana ny daolobe. Ary io zany mifandray ireo zavatra ireo. Indraindray tsy tsapantsika fa ny fahotan'ny fiarahamonina dia miantraika amintsika ary ny fahotantsika dia miantraika amin'ny fiarahamonina. Ka manontany ny mandrakarivotsika hoe raha tsy fanahy ilay olona dia nangalatra sa nangalatra ilay olona satria raha tsy fanahy. Ny faharatsy-panahy mampangalatra sa ny fangalarana maharatsy fanahy? Zay ngamba voazonareo izy. Fa izay zany no manahirana. Izay natao hoe mila manana, natao hoe imagination, sociological imagination isika, zany hoe imagination sociologique. Ary ino matetika mampahatra ny firenena anankiray. Inona ny fiantraikany fiarahamonina io amiko? Inona ny fiantraikako amin'ny fiarahamonina? Raha olona ray sy roa no mamono tena, mbola fahotan'olona ray sy roa zay. Fa raha mitombo ny isany mandeha am-polona amin'ny tanàna kely anankiray, efa problèman'ny fiarahamonina zany no dikany. Le fiarahamonina mihitsy no manota. Raha olona ray sy roa no mifoka zava-mahadomelina, mbola fahotan'ny tenany zany. Fa raha ny ankamaroan'ny tanora ao mitsindrona sy mifoka zava-mahadomelina, efa fahotan'ny fiarahamonina zany. Izay zany mila eto zany fahotan'ny tanàna. Inona ny fiantraikako amin'ny fiarahamonina? Itsika zany ndraindray tsy mivaky loha amin'ny fiarahamonina, fa io fiarahamonina io miantraika aminao ary ianao miantraika amin'ny. Inona ny anjara biriko amin'ny fiarahamonina io? Tsy dia zatra an'izany isika. Zay le zany le olona atao hoe milisa zay, le olona manam-pahaizana amin'ny fiarahamonina hoe tsy manana ny ankamaroany hoe imagination sociologique amin'ny olona, dia lalaovin'ny olona amin'ny psychologie de la foule. Fa ianao dia miantraika amin'ny fiarahamonina ary fiarahamonina miantraika aminao. Zay ny dikan'izay. Ka ny fahotan'ny olona tsirairay rehefa mitombo iny zavatra mitombo iny, zavatra lasa problème social, lasa phénomène social. Raha orosy telo ny tsy anasa izy problème personnel zany, kamo ve izy, tsy nanana diplôme ve izy, fa nanantsasaky ny olona ao tsy anasa daholo, efa phénomène social zany. Misy zavatra tsy normal amin'ny fiarahamonina. Ireo mitany sain'Andriamanitra eto ny fahotan'ny fiarahamonina, tonga janga le tanàna matoko taloha. Zay zany ny sarin'ny fiarahamonina voalohany resahana eto. Inona moa no ataon'ny mpivarotena moa zany? Ny vahiny ny tena manjaka, olona tsy fantany tena manjaka, zay manam-bola. Indraindray lafo be, indraindray midina be ambany ary rehefa tsy mahita client. Manjary ohatran'izay le tanàna hoy Andriamanitra. Zay nitoeran'ny fahamarinana tamin'ny andron'ny Davida, nitoerany fitsarana tamin'ny andron'ny Solomona zany, fitsarana tsy nisy to azy. Fa olona maninona izy mipetraka ao zao? Olona mpamono olona no ao. Olona mpamono olona no ao. Dia manahirana zany ahoana zany ty fahotan'ny fiarahamonina ity? Zay no nisy tamin'ny Israely zany. Mpamono olona no ao izy. Mampieritreritra koa na ambany fotoana iainanao ary hoe aiza no tsy misy olona mamono na an-dalambe na aiza efa maty mbola vonoina ihany ka natolana. Dia matsatso le fiarahamonina hoy izy amin'ny andininy 2020, ny volanao zay lasa taitaimby. Vola fotsy tsy afaka mamiratra tsony. Ny divainao manina hoy izy? Matsatso rano. Raha divainao fa matsatso mitapohana rano impira. Zany natao hoe fahotan'ny fiarahamonina. Ary izy io izy miainga avy any ambony. Ny lehibenao manina hoy izy? Mihodina sy namany mpangalatra. Mihodina, fatatsika tsara hoe natao hoe mihodina, efa terme fampiasana zao. Zay nataon'ny lehibenao hoy izy, mpihodina. Namany mpangalatra, manakotakotra ny alatra rehetra, kolikoly, mitady tambitamby, tsy manao zavatra raha tsy mahazo zavatra. Misy atero kalao foana zany amin'ny fiainana manontolo, amin'ny zavatra rehetra atao. Zay natao hoe fahotan'ny fiarahamonina. Io fahotan'ny fiarahamonina io manampitrotrika amin'ny fahotan'ny tsirairay.
satria ny tsirairay koa dia aza donona fa io vatanao dia fiarahamonina kely ray. Ny taova tsirairay amin'io dia manana atao hoe filana na ny besoin. Ireo dia maleo tena ny besoin-reo ary zay no taritany devoly. Natao mindray isika amin'ny devoly aminao. Ny maso manana filana, izy tsy maintsy mijery. Ny sofina manana filana, izy tsy maintsy miaino. Ny vava tsy maintsy hiteny izy. Ny vavony tsy maintsy asiana hanina. Atsika ve natao hoe filana. Dia izy rehetra io atrana-paladia, atrana-tampon-doha, ka natao nidiran'ny fahotana dia amin'ireo filana tsirairay ireo ny miditra amin'ny devoly. Ny maso tsy maintsy mijery, fa le maso tsy miraharaha hoe mijery inona, fa izy tsy maintsy mijery. Dia izy ny devoly hoe mijereva atsy. Inona ny jerenao? Kibony ranjony. Fa izy rehefa mijery dia afa-po izy. Ny vavony tsy maintsy mihinana. Misy mofo etsy. Rehefa mahazo an'iny izy mikalma, izy tsy manontany hoe avy taiza le mofo. Sa nisy vavonareo mbo nanontany hoe avy taiza le galety na le mofo gasy na le akoho. Misy mbola nanontany. Tsy manontany an'izany izy fa besoin normal io aminy rehefa mahazo izy dia mikalma. Fa ny sainao amin'ny alalan'ny fanahinao no manontany avy taiza io. Ny sainao miteny hoe tokony vidy ianao na angataka satria tsy anao io fa an'olona. Ny hoditra mila safosafo fa izy tsy manontany hoe safosafon'izy io. Fa rehefa safosafo izy dia milamina. Andramony. Ary eo midira amin'ny devoly aminy zany teo fahotany tsirairay koa ny ray le teo fahotany fiarahamonina ny resatsika. Fa milamina izy. Tsy tahaka an'le zalaserina mbady kambana zany dia le vadiny kambana fa nankiray ngeza be na nankiray mahikely ka le mahikely le vadiny. Tratra izy roa. Dia hoy izy tamin'le verika anao izy tefa nareo ohatra mitovy be le nankiray ngota be nankiray kely. Toviany rehefa safosafo dia izay le idira amin'ny devoly. Ary matetika adinitsika surtout amin'ny vanim-potoana kareo tahaka anao nataonareo efa mifono. Ny fahotana tokony fonanao dia fahotana nataon'ireo taovanao tsirairay avy. Zay ny tokony ho izy. Fa matetika adinitsika izay inona tsy tokony naleha amin'ny tongotrao, ny tsy tokony nataon'ny tananao, ny tsy tokony jeren'ny masonao, ny tsy tokony hoenony sofinao, ireny isainao fa ireo ny tena fahotanao. Fa ny fahotana sasanao dia hitambaranao amin'ny fiarahamonina. Zay ny tena fahotana. Ary ny olona mahatsahatra an'izany no tena mahay mibebaka. Fa ireo taova ireo tsy mitsahatra manao ny ataony. Fa itsika koa nena mandeha mangalatra fofony sakafon'olona mandeha. Satria ny orona tsy maintsy tanareo zany. Fa be dia be ny zavatra ataon'ireo na tsy fantatrao ary. Ny volomasonao miantso olona le nitovananao avy aty. Ianao tsy mahatsiaro manao an'izany fa manao io. Manao io. Tsy tsapanao kory fa manota io vatanao io indraindray. Na ny hoditrao na ny inona na ny takan'izany manota izy ireo. Manao ireo. Anky ty vatanao ty natao hoe terrain de combat. Ny nofo manotra ny fanahy izy ny fanahy manotra ny nofo. Miady fono ireo na dia tsy heninao ary. Miady ireo mifoha marainao dia miady ireo. Matory ianao mbola miady ireo. Jerenge ny nofinao. Nofinao dia toy ny adinareo tamin'ny atoandro. Na matory ianao dia manofo miady. Sasany moa manofo ny bizou vadin'olona ry. Satria mbola sa tsy marina koa zany. Nonofo mampiaraka. Tanareo fa combat avy aty io miady fonon'ireo. Ary raha vao tsy izay zany potsirina. Tian'Andriamanitra atao dia izao hoe mila potsirina io fahotana io ary izay ny tsy aizan'olona mibebaka. Lazainy fa miteniteny azy amin'ny fiainana, lazainy fa manao an'izao ianao raha miteny zany. Zay mihitsy nefa nitenen'ny tompo hoe jereo tsara ny ataonareo. Tsy maintsy miainga amin'ny famotsipotsirina ny fahotana ny fibebahana. Mampiaiky ny olona amin'ny fahotana izy. Paoly apôstôly rehefa manazava an'izany amin'ny Romanina 9 dia milaza hoe misy patron anankiroa te hibaiko atsika. Ny ray fahotana ozy izy ny ray fahamarinana. Iza no tianao amin'ireo? Zay ny dikan'io. Zay ny dikan'io.
ny Romanina toko fahaenina ny andininy fahaenina ambin'ny folo vakitsika aloha andininy fahaenina ambin'ny folo tsy fantatrareo fa raha manolotena mpanompo ianareo na hoaniza na honiza dia mpanompon'izay rahanareo ianareo na ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ny andininy fahasivy ambin'ny folo miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny fahalemen'ny nofonareo fa tahaka ny naloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny falotaona sy ny tsy fanaran-dalàna ahatateraka ny tsy fahamarinana ny tsy fanaran-dalàna dia mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana ahatateraka ny fahamasinana. Le tenanareo tsirairay ny atao hoe momba amin'ny tena dia organe taova itaovanareo tsirairay io izany nentinareo nanota na ny tananao na ny tongotrao na ny fisainanao na ny fonao ento koa io hanompo fahamarinana fa taloha io a nanompo fahotana. Mampiaiky ny olona amin'ny fahotana ny tompo. Fa ny faharoa dia izao manadio ny olona amin'ny fahotana izy. Manadio izy rehefa tsapanao ny fahotanao manadio. Fa matetika tsika mifona fotsiny fa tsy tsapantsika mihitsy hoe nanota isika dia mifona sery ohatr'izay ilay fifonana tsy hay hoe inona ilay ifonana fa mila potsirina io fahotana mila laim-baraka io vao miala ary rehefa miala io a tonga Andriamanitra amin'ny fahadiovany rehetra. Vakitsika indray ny Isaia toko voalohany andininy fahaenina efatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ahoana hozy izy? Koa dia ho Jehovah tompony maro ilay mahery ny siraely hiala fo amin'ny mandrafy ahy amaly ny fahavalo dia amerina ny tanako aminao aho ka ho dioviko amin'ny laveniny ianao ahafaha mitendrendrika ao ary esoriko ny firaka rehetra aminao dia ampodiko amin'ny teo alohan'ny mpitsaranao ary ny mpanolotsainao teo amin'ny voalohany ary rehefa afaka izany dia anontsana hoe tanàna ny fahamarinana tanàna mato. Teo tanàna ny fahamarinana ianao rehefa nananao izay etaeta zay dia avy Andriamanitra mahery satria tsika koa tsy mavonjy tena tsy afaka ao samirery fahotana io fa rehefa fantatrao io a tsapanao fa misy ilay izy ka tokony ialana ary te hiala ianao tonga Andriamanitra tompony aby Andriamanitra ny maro Andriamanitra tompony hery le mahery hiady amin'ny mandrafy ianao izy hiady amin'ny fahavalon'Andriamanitra izy amerina ny tanana manambara fanahy masina amin'ny testamenta taloha ho diovoka amin'ny lavelo tsy mora akory le diovin'Andriamanitra ary zay koa mahatonga ny sasany malaina ho diovina satria asiana sira azo asiana produit chimique mihitsy fa matevina loatra le fahotana zay le tenenina eo asiana lavenina moa izy kosoana mafy alohan'ny sasany tsy manke satria matahatra ho kosehan'Andriamanitra tsy mora akory ny manala an'io satria efa matevina be le fahotany fiarahamonina sy ny tsirairay ary ny ohatra ny tenenina tsy taitambytsony fa lasa firaka ao anaty diovina. Fahatrareo tsara nareo nanao petrolojia zany ny mpanadiovana ny solika hialany le firaka ao anatiny ao zay navy ny teny hoe essence maninona moa sans plomb arakaraka ny tomboan'ny plomb any mahatonga ny cancer sy malotony rivotra sy ny anina rehetrarehetra amin'io le sans plomb moa indraindray anarany fotsiny fa misy ihany koa ilay izy dia ohatr'izay le fanadiovana ary betsika ny tsy mazaka an'izany. Ampodiko ny mpitsaranao ataoko marina tahaka ny tamin'ny andron'ny Solomona zay ny dikany mivavaha mandrakariva ho an'ny mpitsara ary ny mpanolotsainanao tamin'ny voalohany zany Andriamanitra mamerina manadio ny fahotan'ny fiarahamonina sy ny fahotan'ny tsirairay mamerina an'io izy atsangany ny mpitsara marina omena fahendrena zay rehetra manolotsaina sy mitondra fa ny mpanolotsaina koa ny tena mampivilana ny raha rehetrarehetra fa tsy marina zany moa ny mpanolotsaina ny tena mpampivilana misy dikany matoa ny anaran'i Jesosy atao hoe wonderful counselor mpanolotsaina mahagaga jere tsara nareo miasa tamin'ny toerana mahafantatra ny resaka conseiller sy mba ao amin'ny conseiller misy ny faharatsiana rehetrarehetra izy mipitatitra vilana any sy ny sisa amin'ny zavatra rehetra tandreminy sao hoe mpanolotsaina ny sampana mpanolotsaina ny brod dia manao vilana fa matetika ny mpanolotsaina ny tena mpamoetra zay ny dikan'io texte io izy ny manao vilana any fa ifahamarinana koa maninona moa tsika manao fahamarinana
miaiky fahotana dia dioviny tompo. Matio 5:5. Ny antony Jesosy satria zanak'Andriamanitra ianao. Ny antony faharoa satria tanteraka ny rainareo. Satria lavorary Andriamanitra. Satria tsara Andriamanitra dia tokony ho tsara koa ianao. Zany hoe ampafataro any Andriamanitra dia fatariko hoe izy ianao. Zay no dikany. Tamin'ny taloha raha miteny hoe tiavany namanao mankahalany fahavalinao tamin'ny Israely. Satria natao hoe fahavalin'ny Israely dia Amonita sy ny Moabita azo vonoina reny amin'ny Israely. Zay ny Israely taloha. Ankahalainy ireo satria raha tsy fanahy. Amin'ny androny Jesosy miteny izy hoe mivavao an'izay mankahalanao. Tiavany fahavalinao. Mivavao amin'izay manenjika anao mba andininy fa dia mefapola ahoana ho sisy. Inona midika? Mba ho tonga zanaky ny rainareo anan-danitra ianareo. Fa izy mampiposika ny masoandrony amin'ny tsara fanahy, ny ratsy fanahy, ny rarin'orana amin'ny marina. Andriamanitra tsy mitongilana. Raha zanak'Andriamanitra ianao makatahaka an'Andriamanitra. Fa tsy hoe rehefa tonga ny cyclone iny moa Freddy moa izy teo dia le mivavaka rehetra amin'ny chapelle tsy vo fa le tsy mivavaka ao ihany ny vo. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Fa rehefa mizara masoandro izy na ianao miara-mahazo na tsy miara-mahazo. Rehefa mizara ranorana mizara mahazo fa tsy hoe nitran'ny pastera tsy lena fa ny ianao ny lena. Tsy ohatr'izay le izy. Ka ianao zanak'Andriamanitra ozy izy. Tahaka izany koa amin'ny valim-potoana raha le tianao ihany tianao ny namanao ihany na rabainao misy fiangonana tsy miarahaba olona mba fiangonana hono zareo. Efa teny amin'ny tompo mialoha inona zany ataonao zany. Ianao raha tsy miarahaba anganareo pray fiangonana ihany na rabainao. Avokonao ira zay mba tianay mba tiako. Misy an'izany ira zany mosa tsisy. Raha zay no ataonao izy tsisy dikany vavahanao. Ny aterokalao ny olona rehetra manao an'izany. Ny mpisamy makomba manao aterokalao. Ny mpamory eto. Ny aterokalao zany diplomasia mandeha ho azy. Ny olona rehetra manao aterokalao daholo. Ka tsy aterokalao ny fiainana kristianina. Fa ianao zanak'Andriamanitra. Aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fantateramin'ny rainareo zay anan-danitra. Andriamanitra zany mijerenao rehefa manao fahamarinana dikan'izany. Fa ny olombelona sarotra anaovana fahamarinana. Raha hijery azy ianao tsy hanao ianao. Raha hiandrolona ianao tsy hanao ianao. Fa za rery ve ianao ny marina eto fa ny olona mihodina daholo. Hiandro olona ianao. Mazava be ny andininy faheny valamefapolo hoe ko amin'izany dia aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay anan-danitra. Le Andriamanitra mijerenao fa misy olona sarotra asiana soa. Mindrina tsy mamerina, maka tsy misaotra, ianao manomeny mahazo loza, raha vao tsy Andriamanitra mijerenao tsy havitanao fahamarinana ianao. Fa amin'ny olona sarotra anaovana fahamarinana. Zay ny dika miteny Jesosy hoe satria ianao zanak'Andriamanitra. Zay ihany ny référence anaovana fahamarinana amin'ny olona. Satria ianao zanak'Andriamanitra. Raha vao tsy zay no anatinao tsy mahavita fahamarinana ianao. Fa mahazanak'Andriamanitra anao. Ka eto ny Isaia amin'izao vanim-potoana karimy zao mbola manafatra antsika ny tompo hoe fotoana ny fibebahana izao. Fandinitena izao. Ahoana ny fahotan'ny fiarahamonina misy manodidina. Ahoana ny fahotako manoloana ny fiarahamonina manana anjara amin'ny fiarahamonina loha io ve sa tsy manana anjara amin'io. Tsy afaka amin'ny olon'olona ianao na kristianina azy. Te hanadio antsika ny tompo tahaka ny fanadiovana volamena. Te hanomeza ny tanàna ny fahamarinana zany izy. Tanàna ny fiadanana, tanàna mahatoky. Andeha isika todika mandrakariva amin'Andriamanitra zay fahamarinantsika. Amen.
afaka isika ry havana. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino, misaotra mankasitraka anao zahay, fa tena tianay tokoa ianao, mamerina anay ho amin'ny fahamarinana mandrakariva ianao, mitaona anay andiny tena ihany koa manoloana ny fiainanay. Misaotra anao zay Andriamanitra tamin'ny teninao izay nambaranao taminay indray tamin'ity androany ity, fa ianao lay mitaona anay hibebaka, ianao lay mampiaiky anay ny fahotanay. Koa ankehitriny Andriamanitra rehefa nandre ny teninao zahay, dia mifony atao anatrehanao, mamelany elokay mamindrafo aminay tompony amin'ny tsy fahatanteranay rehetra, fa ny ratsambatanay, ny mombanay manontolo, dia efa samy nanao izay ratsy teo anatrehanao. Koa ifonanay eto anatrehanao zany tompo angatanay famelan-keloka eto anatrehanao. Fa mifona aminao koa izay tompo ho an'ny fiarahamonina izay misy anay, izay anjakany tsy fahamarinana, anjakany tsy fankatoavana ny teninao, dia mifona aminao izay tompo satria araka ny teninao dia manana anjary zahay, ary manana adidy tokoa eo anivon'ny fiarahamonina izay misy anay. Ko mitondra ny fifonanay eto anatrehanao izay ankehitriny manoloana izany. Dia mangataka aminao koa izay tompo mba ho tarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azonay mankatony teninao hijoroanay ho vavolombelona eo anoloan'ny fiarahamonina izay misy anay. Fa misaotra anao koa izay tompo amin'ny teninao fa faly tokoa zahay, satria manadio anay amin'ny fahotanay tokoa ianao. Tianao zahay mba tena olo mba vao mandrakariva eo anatrehanao. Koa izany no fifalinay, satria Andriamanitra tsy mba mitanily ianao, fa mandrotsaka ny fahasoavanao amin'ny olona rehetra amin'ny tsirairay avy. Koa isaoranay ianao indrindra izany tompo, ary iteranay ny anaranao. Kehitriny koa izay Andriamanitra misaotra anao ny amin'ireo mpanomponao izay nandrotsahanao ny fahasoavanao, nomenao tombonandrom-pahavelomana, dia mahatsiaro ny fahasoavanao te-isaotra anao. Dia mivavaka ho azy ireny izay Andriamanitra, ary mivavaka ho an'ny tsirairay avy ihany koa, indrindra ny ankizy rehetra, mba ho feno ny fiarovanao ane izy ireny. Amin'ny anaranao Jesosy nivavahana toy izany. Amen. Avana malarehetra amin'ny tompo andeha hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika, andeha ara-hitsangana isika hiaraka hanambara ny finoantsika, iombonantsika ny fanekam-pinoana apôstôlika izay iombona ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao, manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virtsiny, nijalana napaka Pontio Pilato, nombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any viany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana. Saotra ny tompontsika ny amin'ny fahatanteran'ny fanompom-pivavahana, tonga amin'ny fotoanany rojom-bavaka isika fanaontsika isam-bolana,
ireo izay teraka tonga tsingerin-taona volana maritsa zany idiran'Andriamanitra ho araben'ny fiangonana mba hitsangana. Ireo izay natsiaro fahasoavana manokana idirana ny tompo hitsangana. Mba manangatanina hoe narian'ny tokotany raha naheno teo to tsy heno tsara izy teo. Ay, izay teraka volana maritsa zany hitsangana. Izay marary sy manana ny marary hitsangana. Izay manana olana ho tolomana mbavaka hitsangana. Izay namony havany ho amparizana ho entina mbavaka hitsangana. Hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo raha mbola afaka mifampahira amin'ny reto havanay namony havantiny. Misy ny kamboty, misy ny mpitondra tena, misy ny lozany havantina. Ianao Andriamanitra no kiady ny mpitondra tena sy ny kamboty no angatanay tatana azy ireo. Hialy ny kamboty ianao, hijery ny antoandro ny mpitondra tena ianao. Ka ianao Andriamanitra hitatana azy ireo. Ao ny namoy zanaka, marary ny fo. Ianao Andriamanitra no hitoetra satria efa namoy zanakao tao amin'ny Kristy Jesosy koa ianao. Ko ankehitriny tompo ifampitatana aminao izy ireo hibalika amin'izy ireo ny masoandronao na dia eo ara ny fahatsiarovana. Ka ny fahatsiarovana rehetra kosa lasa ho tsiky sy efa nohitra raha mahatsiaro ny havana lodomandro izy ireo. Amakivaky ny taona tsy amitahotra izy ireo satria miaraka aminao, satria ianao dia mahay mampifaly azy ireo. Andriamanitry ny fanantenana ianao, me fanantenana velona tsy angozohozo izy ireo. Misy ny manana olana amin'ny fitsarana, amin'ny zanany, amin'ny vadiny, amin'ny tokantraminy, amin'ny fianakaviana, olana ara-piarahamonina, ao ny trosa, ao ny endriny maro samihafa. Misy fotoana mandositra mihery ary misy fotoana mitoloko toa tsy ahitamba olana sangodimpanina saringotra eo amin'ny fiainana. Ary eo amin'ny asa, ao ny asa tsy mahavelona, ao ny tsy mahita asa mihitsy, ao ny miasa nefa tsy hita ihany zay vokatra. Ianao Andriamanitra hijery azy ireo tsirairay avy, ka hitondra vahaolana ianao. Fantaranao tsy fo fa mahavonjy ary sofinao tsy mba lalan-dalovana fa mahare tsara. Asa amin'ny tananao izy ireo ka tsy mba amin'ny tany izahay momba azy ireo, fa ianao mahalala manome mohatra, ka ataonao mandalo ihany zany fisedrana izany. Anala ny aizina rehetra ianao ary anome mazava ho solony aizina. Tsy manome vato solony mofo ianao, na mena rano solony azany rano, fa ianao dia mahalala manome mohatra no zay angatanay ho azy ireo. Misy ny marary amin'ny toerana maro samihafa nahita amin'ny fiangonana, na ny manaraka ny tambazotra any an-trano. Ianao Andriamanitra hijery azy ireo, hiaro ny ainy tsy hidinanan-davaka ary anasitrana ny aretin'ny rehetra. Hanome hery ny fanafody ampiasaina, ka amin'ny tananao feno olatra no hikasihanay azy ireo, ka sitranay amin'ny anaranao izy ireo, tsy hanjaka azy amin'izy ireo ny asany ratsy. Ianao Andriamanitra hijery azy ireo, hitsambikina tahaka midery izy, elatry ny akarany tahaka ny voromahery, amin'de tsy sasatra hiazakazaka tsy horeraka, ka ny fahasalamana omenao azy sy atafinao azy. Reto avana reto nahatsiaro nahazy zavatsoa avy aminao, taony tsy nampoizina, taony nangatahany fatratra, zavatsoa ara-piarahamonina, ara-pananana, ara-panahy. Ianao no manome miasa tokoa ianao ka tsy misy maharomboka eo am-pelataranao, ka nanome azy ianao mba hanasoavany fiarahamonina koa, hozaraina amin'ny hafa ny fifaliana, ka isan'ny mpanatsara ny fiarahamonina izy ireo, ka ny manodidina azy ho lasa tanàna ny fiarahamonina. Fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara tokoa ianao. Tratry ny tsingerin-taona reto avanay reto, mampianatra anay ianao anisan'ny andronay mba hanananay fohendry, ka arakaraka ny tomboan'ny taona ny tomboan'ny fahendrena, ka ny ankizy kely hita fity amin'Andriamanitra sy ny olona amin'izao volana marsa nahatratrarana izao. Ny tanora lahy tahaka ny zanak'oliva, tahaka ny tsipika am-pelatanany mahery ka tsy menatra ifamaly eo am-pavahady. Ny zatovavy tahaka ny lambanandrina, marevaka sy tsara nefa sarotra niana, tsy anjera tsy mora lavo,
fa iaro tena mifakapanahy tsy ho tahaka ny vehivavy jangany ny ankizy vavy rehetra tezaina eto amin'ny fiangonana. Tahaka izany koa ny lehibe nomenao sao tombonandro zao mba hitombo fahendrena trany fahasalamana ahery amin'ny teny sy amin'ny asa izy ireo ka amin'ny anaranao no iarabany azy ireo zay nahatratra tsingeritaona amin'ny volana marsa naizanaiza toerana misy azy ireo. Da io ny zanaky ny fiangonana ao no mitsangana na mipetraka ny anatokatany ny anatokotany ny anatokatrano hatrany amin'ny toerana lavitrany zanakao izy ireo antsonao izy ireo ampio mba hanorona ny tanàna ny fahamarinana tanàna matoky ao anatin'ny tokatramony andresiny zavatsarotra rehetra izy ireo ao ny nandeha nianatra ny lavitrany ao ny nandeha niasa ao ny nandranto zavatra maro samihafa amin'ny ravinahitra any amin'ny faritany amin'ny toerana maro samihafa ao ny tantsambo ao ny mitondra fiara manidina ao ny mitondra fiara kodia reny rehetra reny tsaronay manokana amin'ny andro ankehitriny izao ao ny miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny sehatra ny fanjakana miasa tena inao Andriamanitra hijery fa andro sarotra koa izao iainana izao da io ny mpamboly da io ny mpiompy fa io koa ny fanjakana hita vahaolana ny amin'ny fampanosoana ny vahoaka ary inao Andriamanitra hijery ny tsirairay avy amin'izay manahirana azy misy tsy saha mangataka aminao akory izy ireo nefa solonay tena satria ny fanahy masina ny mifona amin'ny fitaraina tsy azo tarainina ny fanahy masina mahita ny fotsy milokana izy ireo hitondra ny vavaka izy ireo any aminao ka omeo ny anjara tsirairay avy izy ireo fa zanakao ka ny fahasoavana nampifahasoavana ny atafinao azy hifalinay fa ianao Andriamanitra manome anay mihoatra no izay ngatànay ny saotra tompo amen. Tratra ny tsingeritaona reo dia mirary soa indrindra iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. dia ho aminareo rehetra ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ry antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray izao maraina izao avy ampitandrina sy mibiraon'ny fiangonana ho tanterahana ny sabotsy 20 martsa ho avy izao ny fiofanan'ny dekôna sy loolona rehetra izay raisan'ny chapelle militaire 10 atao izany eny amin'ny fofekry lafy ny fisoratana anarana dia any amin'ny filohan'ny tarika ny filohan'ny tarika hatramin'ny heriny anio ho an'ireo izay manam-paniriana ny rotsaka ho dekôna kosa dia misoratra anarana ao amin'ny sekretariat. Isy ny fitsidian'ny filohan'ny FJKM eny amin'ny chapelle militaire Ivato izay ho tanterahana amin'ny alahady 12 marsa heriny anio manomboka izany amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Izany dia anasanantsika biraon'ny fiangonana ny fikambanan'ny dekôna sy loolona ny sampana rehetra tao amin'ny fiangonana ary isika mpianakavy ny finoana rehetra. Ampahafantarina ihany koa isika rehetra fa ny fiamparaban'ny aumônerie dia atao eto amintsika chapelle militaire Paibe amin'ny zoma 17 martsa manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina. Misy ny échange de cadeau misanda izany 10,000 ariary ary tsy finosona. Ny fianarakiran'ny fikambanan'ny dekôna sy loolona mahakasika ny herinandro masina dia isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora sasany atao izany ao amin'ny akany ambany. Vaovao avy amin'ny birao sy ny komitin'ny jobiliny fa 10 taona ny sampana sekoly alahady. Tsy mba miala amin'ny fitsipika aho fa ianao no mampianatra Salamo 7:10 ny andininy 2:10. Ny alahady 12 martsa ho avy izao no fotoana voatokana iombonam-bavaka eto amin'ny chapelle militaire Paibe ho fanokafana ny fankalazana ny taona jobily fa 10 taona ny sampana sekoly alahady kosa misy sika miomana ara-panahy sy hitondram-bavaka izany fotoana izany. Araka izany dia isy fizarana valopy rakim-pisaorana mandritra ny rakitra rehefa aveo izay ho averina amin'ny alahady 12 martsa io mandritra ny fitaom-panokafana ny taona jobily. Izany dia marika hita maso hoentintsika maneho ny fisaoran'Andriamanitra tamin'ny soa rehetra no raisintsika taminy indrindra nandritra izay 10 taona nisian'ny fampianarana sekoly alahady teto amin'ny fiangonantsika izay. Ny tenue mpampianatra sekoly alahady sy ny komity dia ilay robe ho an'ny vehivavy ary kravaty ho an'ny lehilahy izay miloko roy miampy pinsa izay efa nomanina.
ny tenue anaovan'ny mpianatra sekolelady amin'ny fotoana io kosa dia lobaka fotsy ambony ary pataloha mainty ambany. Ho fandaminana sy fanomanana izany dia miverina eto am-piangonana ny birao sy ny komitiny jobily rehetra ny sabotsy 12 martsa amin'ny 3 ora tolakandro. Avy amin'ny sampana sekolelady miverina ny ratsana tany-kesa rehetra anio ariva amin'ny 3 ora tolakandro. Manadio fiangonana isika sampana sekolelady ny sabotsy 12 martsa ka amin'ny 4 ora tolakandro no fotoana. Manentana antsika ihany koa ny sampana sekolelady andray anjara amin'ny opération saucisy efa azontsika raisina ny mpampianatra sekolelady ny tapakila makasika izany amin'ny vidiny R1,00. Raisina izy io ny sabotsy 9 aprily maraina eto am-piangonana. Avy amin'ny sampana Dorcas. Mba ho fantatry izay rehetra ao an-tanàna fa vehivavy tsara ianao. Rota toko 7 andininy 12 tapany B. Ny alahady 2 aprily 2024 avy izao dia alahadin'ny sampana Dorcasy eo anivon'ny sahan'ny FJKM. Koa ankalaza izany sampana Dorcasy eto amin'ny chapelle militaire Ampaibe. Koa manasantsika izy ireo amin'izany anohana sy andray anjara amin'ny hetsika izay ataony amin'ny alalan'ny vokatra confiture izay vokarin'izy ireo ka hojifaina amin'ny vidiny R1,00. Ny ariva dia isy ny fampisehoana talenta rindran-kira izay atao eto am-piangonana ka valopy no zaraina amin'izany anasana ny kristianina rehetra. Misy ihany koa ny vakotra asa tanana vokatry ny tany sakafo maro isan-karazany. Ny alarobia 9 martsa ho avy izao dia manasantsika vehivavy eto amin'ny fiangonana anatrika ny fampianarana izay mitondra ny lohahevitra hoe ny vehivavy sy ny fandraharana. Izany dia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Mijanona ny sampana Dorcasy aorian'ny fanompoam-pivavahana anio maraina. Avy amin'ny sampana mpanazava stily. Ho tanterahana ny alahady 12 martsa ho avy izao ny fivoriam-ben'ny sampatia. Izany dia atao ao amin'ny akany manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Lahadinika mahakasika izany ny voalohany fanapahana ny anaran'ireo olona 3 atolotra amin'ny biraon'ny fiangonana ho filohan'ny sampana. Faharoa, fandaniana ny fitsipika anatiny izay no hatsaraina. Fahatelo, samihafa. Koa antsoina hiatrika izany ny komity mpivondronana rehetra, ireo mpiandraikitra, ny sakaiza, ny ray aman-dren'ny mpikambana ary ireo beazina 15 taona no miakatra. Ny vondrona mpanazava dia mikarakara ny pakandrem-bavilanitra, viennoiserie salée sy sucré ho fankalazana ny andron'ny vehivavy. Izany dia amidy amin'ny vidiny R1,00. Koa manasantsika rehetra mpianakavy finoana andray anjara amin'izany. Ny tapakila dia efa afaka jifaina eny amin'ny mpiandraikitra mpanazava rehetra. Avy amin'ny sampana VFL. Amin'ny alahady 12 martsa 2024 avy izao dia isy ny famelabelaran-kevitra iarahana mpitandrina eto amin'ny fiangonana. Izany dia mitondra ny lohahevitra hoe sitrak'Andriamanitra ve ny hitrosan'ny kristianina mpanompony. Izany dia anasana ny fiangonana sy ny sampana rehetra koa entanina isika ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra manomboka amin'ny 2 ora sasany ny fotoana. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Ho tanterahana anio aorian'ny fanompoam-pivavahana maraina ny fifampiarabanana tratran'ny taonan'ny STK. Atao izany ao amin'ny sous-sol ary anasana ny solotena amin'ny biraon'ny fiangonana ny mpitandrina ombambady avy ny sakaiza ny biraon'ny sampana ary ireo mpikambana. Isy antsakira ho tanterahana eny amin'ny FLM Toboso tanàna Ilafy ny alahady 12 martsa amin'ny 2 ora tolakandro. Mandray anjara hira 10 ny chorale amin'izany. Mitondra sakafo atoandro ary miara-miainga eto am-piangonana rehefa avy mivavaka. Ny fanamiana ilay fotsy teo aloha. Totosa soamantsara omaly teny amin'ny Le Pouce Stadium ny rencontre futsal ny arahan'ny STK sy ny catéchomène. Misaotra ny rehetra nandray anjara. Misy ihany koa ny fandaharam-potoana fambolekazo atao eny Soavina Ambanitsena ny sabotsy 12 martsa sady fiarah-miasa amin'ny SAF FJKM. Efa misokatra ny fisoratana anarana ka any amin'ny tsiry mampionina no mandray izany hatramin'ny 12 martsa. Fandraisana anjara R2,000 isan'olona. Rakim-pisaorana, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana anatanteraka ny sitrapony. Filipianina 4:17.
noho ny fahasoavana nomen'andriamanitra anay dia manao rakim-pisaorana izahay atolotra ny fikambanana katekômena ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehova ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Isaia 4:5-7 rakim-pisaorana noho ny fitahiana sy ny fahasoavan'andriamanitra ka nahatratra indray ny tsingeritaona nahaterahanay izahay mianaka tamin'ity volana marsa ity. Atolotra ho an'ny sampana miaina ankizy eto amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesoa ary mangataka vavaka iarovana ny ankizy. Mangataka ihany koa ny hira FFPM 220 sy 700. Dia toy izay indray vaovao voaray ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana antsika ny anolotra ny sakray betan'ny batisa ny zazakely Ratsimbazafa Ariel miantra zanaky Ratsimbazafa Mandasina sy Razafindratsita Naina Gaël tsangany zareo raha zazakely fetra fanirinana tolotry ny avo zanaky Rahery Tsivoa fetra maharitra Miderasy Rasamily Narvony Milanto Yanika ary arina ry zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana sora tompo ho amasinina fanambadiana raha koto mamonjy Jean-Jacques Olivier sy rasoana antenena felana kaizy zareo teo volana ambany vohatra ny toby fifoazana Ibora Kristy Manafika dia mankalaza fahatelopolo taonany ka misy ny fananana hira faneva sy logo zany dia apetaka mipetradrindinao zany ny andinindininy momba izany ho atsika zay anao ny fifaninanana ny alady ho avy zao ariva amin'ny sasany fa manginy président Nefitsikema fa any vato no atao satria sapelle roa nentin'ny mpitandrina dia manasa antsika izy ireo zany mba irodorodo hoany satria misy fampianarana manana endrika fampianarana zany ataon'ny président Nefitsikema zany lefa mangina any amin'ny chapelle militaire Ivato amin'ny heriny zany amin'ny roso sasany ny atsangana eto amintsika ny komitiny asa sosialy zany ka iangaviana ny sampana samby efa ijery zay hosolotenany anankiray avy anatin'izany komity sosialy izany zany dia ho ateveniny zay tsara sitrapo ireo olona ireo ny karakara ny ravitra ara sosialy ohatra hoe fanampiana sahirana ny momba ny mpitandrina sy ny takan'izany rehefa resaka sosialy olombelona dia zareo ny karakara azy zany zay zany ho anatin'ny komitiny sosialy io asa sosialy io zany misaotra antsika ny fandraisana anjara teo tamin'ilay fidianana le tamintely ny tsy nilaza ny antony hijerena ny fahavitry antsika zany misaotra antsika fa lamy daholo le tamintely teo zany ka tonga eo indray ny andiany manaraka 50 zay vao lazaiko ny antony anaovan'ny pastera Eriko zay pastera teto amintsika mananjanaka anankiroa izy ny ray autiste ny ray marary fo petra mitoerany fa mafy be zany zay vao lazaiko le izy rehefa navidytsika teo ka lefa hodidina nandafo le anankiray dia zay mahatonga azy miara-miasa ary ny mahatsara azy koa nampitsika azy tsy mangataka izy fa manao fiara-miasa tonga ao kosa ny tantely 50 amin'ny vidiny 4,000 real ohatra amin'teo zany dia samitsika mandray anjara zany fa vatantsika tsara ny toerany zany raha manana zanaka anankiroa anao samy marary mafy aminy zany dia eritrereto fa mpitandrina izy ataony foana ny asa mahampitandrina dia tamintsika ndray anjara amin'izany tonga ao bro ao naterin-jareo vao maraina teo rakitra mihodina zany ny rakitra antsika efa verina ny fanao isam-bolana mamangy antsika eto pastera Razakary Masinjara mba manasa anao pastera ilazalaza momba ny fiangonana firy ny fiangonana manahoana ny toetoetra ny kristianina manahoana ny fahasarotana sy miazo atao ifanampiana mba hoen'ny reto avanao ireto raintsika mitehaka pastera Zakary mbatsangany hoe ny tanan'izay mahatadidy azy tsara ay mbola be dia be saotra tompo eny ary havako dia ampifaliana no
Iarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fahatafaona amintsika mpianakavy finoana eto amin'ity chapelle militaire Ampahibbe ity. Araka ny efa fantatrareo dia any amin'ny synodam-paritany Ambalavao Tsieny Paris no misy anay, miaraka any zany zay sy ry pasteur Odilon. Raha ny toerana dia eo amin'ny 50 km izy io, miala ny renivohitra synodam-paritany zany hoe district Ambalavao zany miana atsimo atsinanana any amin'ilay commune antsoina hoe Miarinarivo. Ao anatin'io commune io dia fitandremana anankiray izay entinay misy fiangonana 7 izy teo aloha, fa hatramin'ny nahatongavanay tany herintaona sy tapan'izay dia efa natsangana vondron'olona miara-mivavaka anankiray any anaty ala any zahay, satria amoronala ilay toerana misy anay dia any amin'ilay aty ala iny Tandavanala makany Vondrozo iny no nananganana an'izany vondron'olona miara-mivavaka izany. Raha ny toe-piainan'ny olona indrindrandrindra ny ara-pinoana dia azo lazaina hoe vao mangirany ratsy ihany, izany hoe atao mazava to maizina, atao maizina to efa mba mazavazava ratsy ihany. Zay zany le toetr'ilay olona any. Zany hoe misabaka ry zareo, sady atsy izy no ary dia tahaka ny asa rehetrarehetra moa zany fitoriana filazany tsara amin'ny toerana maro dia atao hoe mafy ihany le izy nefa mahafinaritra ihany koa ao anatin'izay. Mahafinaritra moa zany na ny toerana na ny sisa dia maniry zay indray andro any hoe isy tonga manga na sampana no tafika masina raha sitrapon'ny Tompo ho avy ny fotoana andefanan'izay fangataham-piarah-miasa izay. Lalana somary manahirakirana ary zay no anisan'ny sy dia iakaran'ry ramatory hotely mianaka matetika raha tsy ndray mandeha any tao anatin'izay herintaona sy tapan'izay niakatra tatia. Zany lalana nosy be anala zany mbola tsy hitako fa mino aho fa mitovitovy amin'izany any, satria zay lalana 50 km zay raha mandeha tomobile anao miala eo Ambalavao miara-miainga ny mpandeha tongotra sy ny mpandeha tomobile dia mety ho tonga aloha fefakadiny eo ny mpandeha tongotra zay vao tonga ny tomobile dia tatak'izay ny ihany fa mahafinaritra amin'ny ankapobeny dia isaorana ny amin'ny fandraisanareo ry havako tsy fanadinoanareo ihany koa anay any amin'izany toerana any fitandremana antsoina hoe Kristy fanavaozana na sandratrony ao anatin'ny commune Miarinarivo. Dia miraso antsika rehetrarehetra mpianakavy finoana mba samy hijoro tsara tanjaka ara-pinoana ihany koa amin'izany fanompoana an'Andriamanitra zay. Mankasitraka indrindra pasteur. Misaotra tompo. Misaotra ny pasteur zany isika ny amin'izay afaka miaona amintsika mirava maka ny adresy sisy. Ianareo zay tia mitaingina tomobile zany mahazo toman-kany fa afa-po tsara ianao mitaingina tomobile. Dia mpandeha tongotra tonga alohanao fa izy misy fiara mankany, tena misy le izy fa izy mandeha miadana. Dia misaotra ny tompontsika raha manana olona iraha amin'ny tompo mankany. Efa hitanareo fa natsangana fiangonana anankiray fanampiny sady izy amin'ilay vondron'olona miara-mivavaka zany dia mivavaka anao hatrany pasteur izahay mba havita ny hiraka nampanaovana anao. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetra zany. Iroso amin'ny rakitra isika, eo ny antoko-pira, eo ny dekona andamina ny amin'izany. Mandroso avy hatrany fa tsy miandry hirana le rakitra.
anoizy atsika ny fanatanterana ny rakitra ry havana ny hira fa 5 sy efajato. Hira fa 5 sy efajato. Sy efajato manaraka azy eo ihany no anoizatsika ny fanatanterana ny rakitra. Atolotro anao ny tena korraiko. Sy telonjato. 7 sy telonjato no hira tanterahintsika ao anatin'izao fanatanterana ny rakitra izao.
170. Hira 170. misy ny fandraisana fanasan'ny tompo atolotry ny dekona sy ny olona ny fiangonana saina ianao vahiny io mondatabatra aminay oraitsika ny hira mialosy aorian'ny sodrano. Azul
raiso amin'ny finoana vatanteran'andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Andriamanitra ny fiadanana izay mohatry ny farana rehetra, hiaro izay rehetra tokony ho anjaranao, hiaro ny fonao zy ny hevitrao, ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonao. Ka Andriamanitra ny fiadanana rehetra ne, ka ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ho anao, fahasoavana ne ho aminao izay tian'i Kristy Jesosy amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ianao dia antsoina hoe tanànan'ny fahamarinana, tanàna mahatoky. Ho an'Andriamanitra irery neny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Hivavaka mandray sy mividy an'le tantely aoriana ao zany tsika izay mivoaka eto.
ialana tsininy amin'ny hira amin'ny fandraisana eo fa diso avokoa ny ankamaron'ireo avy any amin'ny tandra ny fahadisoana ny tena mona rary ny fiara simba ny asa ny enjehana dia hafa no anatin'ny loha dia hafa no voasoratra n'le tanana sotra ny tompo ajana raha fa tanteraka teto ny fampompavahan'ireo andriambavilanitra tariny vadin'ny filoham-pirenena mivadin'ireo amin'ny folo alindata afaka zandary ary ny polisy pirenena miaraka amin'ny polisy vavy miaramila vavy zandary vavy zany afapozy ireo tamin'ny fiangonana isorina antsika rehetra ny karakara ny fiangonana hoe soratra masina ary no ny ariva tamin'ny fisakafoana dia fantatra Jesosy fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra hoe ho an-tanany Andriamanitra ny aviany Andriamanitra koa ny iverenany nitsangana ny ala teo am-pihinanany izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famohana ka ny sikinany ary efa vita izany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra dia namoaka azy tamin'ny lamba famohana izay ny sikinany nankeo amin'ny Simona Petera izy ary ho Petera taminy tompoko ianao vany anasa ny tongotro Jesosy namalaka anao taminy hoe zao ataoko sao dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao raha hatrizay ho Petera taminy sanatria raha nasa ny tongotro ianao ho Jesosy taminy raha tsy ho sasako ianao dia tsy hanina anjara avy amiko izany anjara avy amin'ny Jesosy zany dia ny fahafatesany fitsanganany tamin'ny maty izay niteraka famonjena ho antsika aseho amin'ny alalan'ny rehefa famantarana hita maso reto mba tsika tsapetana sy iainantsika ko asan-drato amin'ny tompo ny fotsika mety sy mahavonjy ary tokony natany vinana misaotra anao tompo satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao mana ny fahefana rehetra nandandra sy ty an-tany feny fiderana no nandanitra ny hoe kerubima sy ny serafim mirakotro ny elany relo olona efatra amin'ny roapolo ny zava-manena efatra ny mpaminany sy ny apôstôly sy ny martiora re olona efa sambatra naminao mianty izay tompona ambola ety ambony tany aza mba teo tanànany fahamarinana ka ome ho alalana mba azo ioby sy ankalaza idera miaraka amin'ny olona masina nandanitra manao hoe fanorenana azo sakramenta masina izao fa Jesosy tompo tamin'ny alininy izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo izao nataovy fahatsiarovanay dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nina dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ny famelan-kely izao natao fahatsiarovanay na ovinana misotro ianareo fa na ovinana ianareo no mihinana itony mofotony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen hivavaka isika ahatsiaro ny asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina ry tompo ranay izay nan-danitro tsaronay dia tsaronay ny finanam-bilon'ny Betlahema ny afara tamin'ny fasan'i Jesosy avy any Arimatia ny teniny dia tonga nofoka nonona taminay eny ny fijalian'ny fahafatesan'ny fitsanganany amin'ny toerany maty niakatra amboninahitra izy ary mipetraka ny kavanany ray ary mifona ho anay tsy mba manadionanay izy ao an-danitra ao ary zany mahatonga anay miandry sy mitalao ny fiverenany
koa mianta aminao zay tompo felony voninahitra ao ny fanaty-pisoranay taio tanteraka sakramenta masina zao endry kristy le tokona kristy le tanteraka kristy le natenina ndray mandeha monjo anay to amin'ny azo fijaliana ry tompo ray nan-danitro le fanahy mahery le fanahy nanaovana batisanay nanokananay mpanefana samy tompo le fanahy miara milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay izany fanahy zany meo anay ahatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandrany kristy rehefa miombona mofo sy ny divay izay mianta aminao zay ry fanahy masina ry fanahy zay ny raha amin'ny ray ny fanahy mahery le fanahy le nambomba tambonin'ny rano le fanahy tao amin'ny jaona mpanao batisa ianao fanahy masina amasino ny mofo manambara ny tenan'ny kristy amasino torak'izay amin'ny divay mba hanambaran-drany kristy fa nao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'ny kristy sy miaraka amin'ny kristy o aminao Andriamanitra ratsy tokoa mba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika zay novakina ho antsika koa satria iray ihany ny mofo isika rehetra koa dia tena irena dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray avy amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoaka amin'ny saoran'izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovazana latsany ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo koa amin'izany dia aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana ray nareo izay anan-danitra andeha fefavotro avokoa zao ny zavatra rehetra amen. Ipetraka isika anao ny laran-kira fa 8 amby 90 8 amby 90 fa tsy 8 amby 80 amby 700. Zany kazarao ry zanak'Andriamanitra ho tonga azo tanàna ny fahamarinana tanàna mahatoky amen.
Arakira fasivy am'zato.
avoaka isika impo amin'ny fanetretena manao hoe tompo tsy mendrika ny tahoesaka tompo tsy mendrika ny idiranao ambany tafitranoko tompo tsy mendrika na tsontsongolatsika kanefa ho ianao izay manatona tsy mba ho lafo mihitsy efatra amin'ny 12 ny andinin'ny faharoa. Ilay mampiaiky ny olona ny fahotany hoe raiso hano ity ny tenako izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Ny andinin'ny fahatelo Jesu tompo no nanolotra. Jesosy Kristy manadio ny olona ny amin'ny fahotana hoe fotoana rehetra ity fahitino rako dia mifanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-kelo zao no atao fahatsarovana na ovinana ovinany misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo fa efa nandray arak'izay mety izao Eucharistie izao any mpanahy mahavoky ary sakafo mifanjaka ny lanitra izany ary miandry anay ianao mba hiara-mihinana mivokatry ny voaloboka aminao amin'izay vaovao amin'ny fanjakanao. Maranatha, avia Jesosy tompo. Amen. Hoeny Daniela 3:12. Koa izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika noho izao sakramenta masina izao. Anao ny hira voalahatra isaorantsika amin'ny tompo 7:7.
iaro anareo, mpamirapiritra mitavana aminareo eny ny tompo ka hiantra anareo, nandratra mitavana aminareo eny ny tompo ka hanome anareo fiadana. Ivavaka mangina isika fa ianareo dia mpanompo ny fahamarinana, ahatateraka ny fahamarinana ho amin'ny fahamasinana. Ho an'Andriamanitra ireneny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Mbola misy le tantely araka ny vaovao avy ao ivelany ao.